Iny ihany koa no mitondrantsika eo amin'ny taranja volleyball fiadiana tompontakany ligina Lamanga zay mitohy tetsy amin'ny kianja ivelan'ny Mahamasina omaly sy androany azo lazaina fa mbola misongadina ireo ekipa lehibe isan'izany ny VBCD eo amin'ny sikajy vehivavy izay mbola mivoaka mpandresy antrany fa ny lalao arahantsika amin'ny teriva dia ny fiona ny biasy sy ny hafa. Eo amin'ny taranja volleyball dia mitohy ihany koa ny fananana etsy amin'ny kianja ivelan'ny Mahamasina omaly asabotsy ary nitohy androany alahady ihany koa. Ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny fihaonana teo amin'ny biasy sy ny azy faharoa. Nazava teto ny fivoahan'ny biasy nandresy tamin'ny seta 3-0, 5-20 no 2-20, 5-20 5-20 no 7-20. Teo amin'ny seta roa voalohany dia nazava ny fahazahoan'ny biasy azy tany amin'ny seta fahatelo no niezaka nandrafitra fanafihana ny azy faharoa kanefa dia efa nanatombo ara teknika ry zareo avy eo amin'ny biasy ka dia dilasany ihany ny seta fahatelo farany 5-20 7-20. Toy izao re vokatra hafa nandritra izay lalao nitanterahana omaly tetsy amin'ny kianja ivelan'ny Mahamasina izay eo amin'ny diviziona voalohany vehivavy ihany. Ny hafana nandresy ny voara tamin'ny seta 3-0, 5-20 no 12, 5-20 no 9, 5-20 no 7-20. Teo amin'ny minima zazalahy ny 3e FNS nampondrika ny Azia tamin'ny seta 2-0. Ny SVBA kosa dia forfait tsy tonga tamin'ity lalao ity izay nikatroka tamin'ny hafa, voaka nandresy zany ny hafa. Amin'ny minima zazavavy ny biasy nandresy ny hafa tamin'ny seta 2-0. Ny squad nandresy ny SVBA tamin'ny seta 2-0 ary ny Azia dia nandresy ny CCVB tamin'ny seta 2-0. Teo amin'ny Benjamin zazalahy kosa indray dia ny Azia nandresy ny GNVB tamin'ny seta 2-0.